amin'ny tompoana maro mandrakariva ry avako ny fiatanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny mofinainantsika amin'ity zoma 7 ny volana oktobra ity dia ny Matio 1:20. Matio 1:20 ny andiny 9:20 ka hatramin'ny andiny 12:20. Matio 1:20 andiny 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Perikopa tamin'ny alahady moa izy ity dia hitantsika ao anatin'ny YouTube na ao anatin'ny Facebook eo ihany ny toriteny tamin'ny alahady. Saingy mahatsara antsika ny teny averina sy amafisina hoy ny afatry jaona apôstôly koa dia andehantsika ry avako hamaky izany teny izany aminaran'i Jesosy. Ary no niverina maraina ankany an-tanàna Jesosy dia nona, ary nahita azo avy anankiray teo amoron-dalana izy dia nakeo aminy. Kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia ho izy taminy, aza nisy voa avy aminao intsony mandrakiray. Dia maina vidividy foana ilay azo avy, ary no nihitany mpianatra zany dia gaga izy ka nanao hoe nanao ahoana reny dia na maina vetivety io avy io. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko io aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianana dia tsy izao natao tamin'ny avy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity azy ianareo ka na hoe mifindray ianao ka mianjerena ny ranomasina dia tonga izany. Ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny 12. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Avy namangy toeram-pivavahany Jesosy afana no niteny ity teny ity. Avy tany amin'ny tempolin'i Jerosalema izy, ary rehefa tany amin'ny tempolin'i Jerosalema izy dia nandalo ilay avy tsisy vony. Ary niteny tamin'ity avy ity manao hoe dia tsisy amovo aminao, tsy handray tsisy olona handray vo aminao intsony mandrakizay. Lay avy dia tsy hafa fa sarin'ilay tempoly tao Jerosalema izay nandisy fanantenana an' Jesosy. Lay avy maina zany eto dia tsy hafa-tsy akory fa sarin'ilay tempoly izay nandisy fanantenana an' Jesosy. Ary nitenenan' Jesosy mihitsy aza moa manao hoe zoy fieren'ny jiolahy mantsy ilay tempoly. Hitantsika ao amin'ny andiny 7:20 manao hoe ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Trano fivavahana. Avy nandeha nijery namangy nitsidika trano fivavahana Jesosy. Kanjo noarina tamin'ny avy tsy namoza ny trano fivavahana zany. Nandisy fanantenana ary nahatonga an' Jesosy nona azy. Zany hoe tsy nahita na inona atao amin'ilay trano fivavahana. Inona moa ny sakafon'i Jesosy? Ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ny deverin'i Jesosy fiainana? Ny tenin'Andriamanitra, ny fahataoran'Andriamanitra, fanazanan'Andriamanitra. Ary zary tonona izy rehefa avy any amin'ity tempoly tany Jerosalema ity. Tsy dia nona ara-batana loatra, fa nona ara-panahy. Tsy nahita inona atao amin'ilay tempoly. Inona moa no hitanao any amin'ny zoy fieren'ny jiolahy? Inona ny zava-panahy ho hitanao any amin'ny zoy fieren'ny jiolahy? Dia nona ny tompo. Ary rehefa nona dia tahaka hita tamin'ity avy ity, lasa ravina fotsiny ilay avy. Dia avy amin'izany toeram-pivavahana nandisy fanantenana zany ary Jesosy afaka malala no niteny manao hoe na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany. Afaka malala raha miteny Jesosy eto hoe amin'ny fivavahana dia tsy miresaka ilay religion loatra izy na ilay fomba ilay fivavahana mifetra hitantsika azy. Tsy ilay fivavahana amin'ny lafiny ataontsika hoe liturjika be loatra na ilay fivavahana ataontsika hoe rafi-pivavahana azy loatra. Iny endrika isehoany ilay fivavahana ihany. Fa ilay fivavahana resahan'ny tompo eto dia ilay fifatorana amin'Andriamanitra. Ilay resaka, ilay dinika, ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ary izany fivavahana zany no tsy hitan'i Jesosy
tao Jerosalema. Tsy hitan'i Jesosy tao amin'ny tempolon'i Jerosalema, tsy fivavahana intsony no hitany tao Jerosalema. Fa inona no hitany tao amin'ny tempolo de Jerosalema? Fomba-pivavahana. Inona no hitany tao Jerosalema? Endrim-pivavahana ivelany fotsiany. Inona no hitany tao Jerosalema? Sorona, fa tsy fivavahana. Mampatsiaro ny tenin'ny Davida manao hoe raha sorona nge Andriamanitra, raha fanatitra latsa-drangy tianao Andriamanitra, azoko nomena ihany zany. Fa ny fanahy torotoro sy mangorakoraka ny tsy mba ataonao tsinontsinona. Zay fanahy torotoro sy mangorakoraka izay ny tsy hitan'i Jesosy tao amin'ity tempolon'i Jerosalema ity. Ary zay fanahy torotoro sy mangorakoraka izay io tenen'ny tompo fivavahana io. Tao amin'ny 2:24 na inona nangatahanareo amin'ny fivavahana, na inona nangatahanareo amin'ny fanahy torotoro sy mangorakoraka ny dikany io le tsy hita tao Jerosalema, tao amin'ny tempolon'i Jerosalema. Betsaka mpivavaka tao, endrim-pivavahana, liturjia-pivavahana, fomba-pivavahana mitalakotrokotroka. Ary no saratsaina ve zany sorona natao Jerosalema? Omby be de zanak'ondry isan-karazany natao sorona tao Jerosalema. Nefa hoy ny tompo manao hoe zohy fiaren'ny Jehovah. Tsy nisy fivavahana. Zany le avako malala mampitandrina antsika zany eto ny tompo, nefa mampahiry antsika indrindrandrindra koa. Mampahiry antsika tsy ary fa ny vavaka dia tsy ilay famerimberenana atao hoe amin'ny endrika ivelany eo akoran'ny zava-dehibe. Ilainy zany mazava ho azy, fitezany zany. Fa ny vavaka raha tian'ny tompo ananantsika avako malala, dia tsy ilay vavaka izay tahaka ny nataony tao Jerosalema. Ny vavaka atao ao, hitao ange ny fialonana, ny fakalana, ny fifampitsarana, mitonona ho mpivavaka ihany ny fariseo, mitonona ho mpivavaka ihany ny mpisono, mitonona ho mpivavaka ihany ny mpanoratalana. Fa izao le avako malala, tsy ilay vavaka andrazan'ny tompo. Ny tompo efa nyteny manao hoe raha nioroko izay natrona amin'ny anarako no avy enetry teny. Inona lay vavaka eo? Lay vavaka izay tian'ny tompo ho hita ao amintsika le avako malala ka tsy mahatonga azo nona mahita ny vavaka ataotsika. Na ny vavaka hitan'ny tompo tao Jerosalema ka nahatonga azo nona rehefa nahita azy, dia tsy ilay vavaka tenenao bokin'ny tantara hoe raha nioroko izay natrona amin'ny anarako no avy enetry teny. Ka ivavaka, tsy vavaka ny fanetretena. Tsy vavaky ny vanetretena fa vavaky ny mieritreritra ataotsika hoe ny frehariarana atren'Andriamanitra azo. Indraindray raha mihevitra manao hoe ianao ange Andriamanitra mpanomponay sanatria. Zao ny tenin'ny zanak'Israela, zao ny tenin'ireo fariseo sy mpiradalàna tamin'i Jesosy manao hoe taranaky Abrahama zay ka tsy andevona iza na iza. Zany hoe taranaky Abrahama zay ka zonay ny tahian'Andriamanitra. Taranaky Abrahama zay ka izao tsy maintsy mitahy anay Andriamanitra. Na dia eo aza ny adalanay, na dia miala amin'Andriamanitra azy zay, tsy afa miala amin'ny fanekeny Andriamanitra. Dia hoe Luka manao hoe frazantsaraky ny Luka toko 4 efa epotitry ny azo sahady ny famaky. Ary Andriamanitra mahay manangana taranaka ho an'i Abrahama amin'reto vato reto. Hoy Jaona mpanao batisa. Zany hoe aza mieritreritra ianao fa satria hoe taranak'i Abrahama dia handefitranao amin'ny ratsy Andriamanitra. Ny taranak'i Abrahama dia izao manaja an'Andriamanitra. Ny taranak'i Abrahama dia manety teny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny taranak'i Abrahama dia torotoro fo eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy zany ianareo epototry ny azo ny famaky. Hoy ny filazan'ny Jaona mpanao batisa azy, mantsy an'ireto ny tonontena ao taranak'i Abrahama. Avako malala. Na inona nangatahanareo amin'ny fivavahana, inona ilay fivavahana? Hotsika hoe ny torotoro fo natao hoe fivavahana eto. Hotsika hoe ny manetry tena natao hoe fivavahana eto. Manetry tena eo anatrehan'ny tompo. Manao hoe inona moa tompo? Ty fahotako, ty tsy fahatanterahiko. Tahaka ilay kapiteny tamin'ny mofinaina fakomaly ny teny manao hoe tsy mendrika idiranao ambany tafotranoko. Nahoana moa tsy mendrika idiranao ambany tafotranoko Jesosy? Satria nge za hafa fireneny, satria nge za sao mandoto anao ndray Romanina jentilisa. Tsy mahazo miditra ao amina tranona jentilisa ianao satria jiosy. Mandoto ny tenanao anao raha miditra ao amiko. Noho zany aza miditra ato amiko ianao. Fa mitenena ihany dia ho sitrany ankizilahy. Zany hoe tsy mendrika ny andray anao akory aho. Tsy mendrika ny idiranao akory aho no nilotoko no tsy fahatanterahako. Nataka zaka izy koa rehefa malala. Lehilahy lehibe enikaza miakatra eny ambony aviavy satria tia hitan'i Jesosy. Zany ny fanetetena ny olona zay tenen'ny tompo eto rehefa malala ka teneniny hoe na inona angatahanareo dia tonony zany vavaka izany. Vavaka ny fanetretena. Fa tsy zany rehefa malala.
inona koa ny tsy hitan'ny tompo ny vavaky ny fahamasinana rehefa malala tsy hitan'ny tompo tao amin'ny tempolo tao Jerosalema nke ny fahamasinana misy mpivavaka tao fa tsisy fahamasinana mikianja an' Jehova atao tsena atao fitadiavana ny fantrany olo azo masalatsaina ve hoe nahatezitra an' Jesoa rehefa manao fanatitra ny atao Jerosalema de zao ny any azo atao fanatitra atao Jerosalema de ny vola jiosian zany nazo atao fanatitra fa ny vola romanina de tsy azo atao fanatitra raha ohatra zany ka sanatria ohatra hoe eto Madagasikara de ny azo atao rakitra de ny ariary ihany fa tsy azo atao rakitra ny dolara ohatra zay azonao atao rakitra ny dolara na ny euro na ny enina tsy maninona fa raha ohatra ka azahoanao azy fotsiny de ny hoe tahatahaky zany hoe ny vola jiosiany no azo atao rakitra sy fanomezana ao amin'ny tempoly fa ny vola romanina de vola maloto satria misary ny amperola mpanompo-tsampy no zany de tsy nazo nihitra atao amin'ny tempoly de ina nataon'ny jiosy tam'izany fotoana zany ataon'ireo mpanao-dalàna alohan'ny angonana alohan'ny dirinao amin'ny tempoly zany de zao lay vola satria ny andavanandro ny olona de vola romanina no nanana dia iny vola romanina iny zay andavanandro ny olona dia atakalo ao amin'ny tempoly aloha atakalo le manakalo devise reny atakalo eo mikianjan'ny tempoly zay vao mandeha manao fanatitra de inona no mitranga rehefa tonga ny mpanakalo vola de zao ohatra ny mpanao devise any dia inona no mitranga atao ambany de ambany ny lanjan'lay vola le mpanalay olona mitondra vola vany ary atao avo de avo ny sandan'lay vola jiosy mba hahafahana makatombony be am'lay fanakalozana satria ny olona efa maika avy lavitra be maika ty hanao fanatitra ho an' Jehova de zao atao avo de avo ny sandan'lay vola jiosy ary atao iva ny volan'lay romanina any amin'ny olona zay ny tokony ho izy mba hahafahana makatombony be zay natonga ny tompo nanjera ny latabatra mpanakalo vola iny ty ataonareo manambaka olona tsy aradrany olona mba ty hanymeo an'Andriamanitra le fararaotinareo tahaka zany koa ny mivarotra ny voromailala sy ny zavatra atao sorona ny olona vany Galili ny olona vany Jeriko ny olona vany Kapernaomy andihy vavaka ao amin'ny tempoly ahoana moa nitondran'ny olona zanak'ondry na ahoana nitondran'ny olona voromailala any 50 kilometatra de any olona vao mividy atao sorona de zao lafo ny vidiny mihoatra lavitra ny zavatra rehetra mba hahafahana makatombony tezitra Jesoa efa inony ty ataonareo zavatra atao sorona ho an'Andriamanitra nefa vokatra ataon'Andriamanitra nefa ny ataonareo avy 50 eny amin'ny vidiny aza de Jesoa manao hoe tena sofereny tsisy fahamasinana de hoe ny tompo raha miteny manao hoe na inona ny angatahanareo amin'ny fivavahana ny hevitra io zao amin'ny fahatserovana ny fahamasinan'Andriamanitra ny mivavaka ary avako malala hatserovana fa masin'Andriamanitra zay ny tadiavin'ny tompo zay ny tsy hita ny engany ely avako malala rehefa mivavaka ianao de ho hitan'ny tompo aminao na ny fanetretena na ny fotorotoro sy mangorakoraka na ny mahatsiaro fa masin'Andriamanitra zay atoninao sy tononinao amin'ny vavaka io fa izy koa manao hoe tsy zay vavaka zay ihany zay le teny zay le toe-po zay le toe-panahy fa atao amin'ny finoana inona le finoana avako malala ny finoana koa de tsy hita mihitsy tao anatin'ny tempolin'ny Jerosalema tsy hitan'ny Jesoa tao amin'ny tempolin'ny Jerosalema amin'ny finoana fa inona no hitany tao asa mafy fiezahana fandaminana la endrika ivelany tsy hitan'ny tompo tao amin'ity tempolo tao Jerosalema lay finoana inona ny endriky ny finoanan-drasan'ny tompo ary ka tsy hitany tao ka teneniny amin'ny mpianatra manao hoe na inona angatahanareo raha vao torotoro fo ianareo raha ao anatin'ny fanetretena sy ny fahamasinana no angatahanareo amin'ny finoana inona le finoana avako malala ny sitrapon'Andriamanitra move le vavaka tononao amin'ny sitrapon'Andriamanitra le maky Jesosy ny teny manao hoe Jaona 5:10 manao hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona zany le mitoetra raha mitoetra ao anatinareo ny teniko de le finoana zany de inona mitoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra zany hoe raha nidikan'ity tenyity manao hoe vavaka atao amin'ny finoana tsy hoe vavaka ny mpino fa le zavatra angatahako zany de zavatra angatahako dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay nidikany hoe vavaka atao amin'ny finoana zany hoe le zavatra angatahiko tsy hoe mino aho fa misy Andriamanitra tsy zay ihany
tsy hoe mino fa mamaly vavaka andriamanitra tsy zay ihany fa mino a fa ho azoko io zavatra io satria mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra, satria mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra, satria mifanaraka amin'ny sitrapon'i Jesosy. Zay le hoe mitoetra ao anatinareo ny teniko io, tsaraiko eo amin'ny sitrapon'andriamanitra zany ny zavatra angatahiko fa tsy tsaraiko eo amin'ny sitrapoko ihany. Rehefa mangataka zavatra amin'andriamanitra zany de mino fa mivaly satria azoko antoka fa sitrapon'andriamanitra zany. Ny olana zany de zao riavako malala, tsy andriamanitra mamaly vavaka fa ny olana de zao fatara ny sitrapon'andriamanitra. Zay nidikany hoe mivavaka amin'ny finoana, vavaka mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra, vavaka napetraka eo ambany fahasoavan'andriamanitra, vavaka matoko fa miainy vavaka andriamanitra satria nampifanarahako tamin'ny sitrapony ny fangatahako. Riavako malala, ino zavatra anao? Mahereza mivavaka. Fatara ny sitrapon'andriamanitra. Zay nanomezan'andriamanitra ny fanahiny atao anatintsika. Zay nanomezan'andriamanitra ny fahazafantsana atao anatintsika. Zay nanomezan'andriamanitra ny solatra masina atao anatintsika. Vakitsika, ho tadiditsika, iainantsika, ny fampahirizantsika, hahafantarantsika ny vavatra angatahantsika amin'andriamanitra. Fa ny vavaky ny fona koa rehefa malala, itsika eo hoe eo ny vavaky ny fona mino isika. Fa azontsika io vavaka io satria fanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ka ianao teny manao hoe zao andriamanitra mangatah dia nangataka satria fantatro fa ilaiko, fantatro fa mety amiko, fantatro fa mahasoa. Fa zao rehefa malala, vavaka atao koa amin'ny fitiavana. Vavaka atao amin'ny fitiavana. Remaka ndresaka tsika tamin'ny mofinaina tamin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faharoapolo tamin'ny larobia momba ny vavaky Josafata. Josafata de tena tsy nijery ny tompontsoa ho an'ny tenany nisy tamin'ny vavaka fa nijery ny tompontsoa ho an'ny fireneny, nijery ny tompontsoa ho an'ny vahoakany, nijery ny tompontsoa amin'ny mpiarabelona taminy. Ny vavaka atao amin'ny finoana rehefa malala de vavaka koa atao ho mahasoa ny hafa, mahasoa ny mpiarabelona amin'ny tena. Marina fa mivavaka ho an'ny tenanao ianao zay eo, fa raha ohatra ka mangataka ianao mba ho sitrana, ataonao inona lefa nasitranana, ataonao an'ny tenanao fa ataonao koa an'ny hafa, ilainao fa asitranana io mba hahafahanao miasa mitondra soa an'ny hafa. Ataovy hoe mangataka asa ianao, lay asa ho an'ny tenanao fa zao asa raha miasa ianao de miaina miaraka tokony ho izy ny zanakao, milamina ny letapo aminao, afaka manampy fianakaviana ianao, afaka mandroso firenena ianao sy ny sisa rehetra. Zay le hoe vavaka atao amin'ny fitiavana. Ny vavaka atao amin'ny fitiavana zao rehefa malala tsy vavaky ny titeny tahak'ilay ao amin'ny Luka toko faharoapolo folo le manao hoe fanahiko mifalia, miravoravo, mivokisa ataovy zay iengany salama ianao fanahiko sy ny sisa rehetra amin'ny fomba azahoantsika azy. Vavaky ny fitiavatena fotsiny ihany. Fa tsisy mihitsy hoe raha mivaly ty vavaky ty hoa mahazo a Jesosy fa zao io koa mba mahazo fifaliana amin'io mpiray tanindrazana amiko, io koa mba mahazo mpiray fifaliana amin'io koa mpiray fiangonana amiko, io nge Jesosy mba mahazo anjara am'ty valim-bavako amiko ty koa nge Jesosy raha mba mahazo an'ty a Jesosy de fantatro fa mba misy fifaliana koa etiko amin'ny mpiarabelona amiko, mitondra soa ny manodidina. Mivavaka atao amin'ny fona avako malala de vavaka mifamatotra amin'ny fitiavana ny hafa, fitiavana n'Andriamanitra. Za Jesosy raha miasa de izao mangataka aminao mba omeo ahy azy sy fa zao afaka mampandroso ny asa, afaka mampandroso ny fanjakanao afaka manoana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiangonana, afaka manoana ny mpiarabelona sy ny sisa ry afaka malala. Eto ato Jesosy rehefa karaha de mampianatra anao, mivavaha ianao de mangatah ianao fa aza misalasala. Hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra fa izao ry afaka malala, angatao amin'ny finoana zany, matoki rehefa mivavaka ianao de matoki fa mamaly vavaka Andriamanitra. Aza betrehitra amin'ny hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra de zay ihany, fa le zavatra angatahanao mihitsy inona fa sitrapon'Andriamanitra ary edio varotra ny tompo mihitsy manao hoe tompo mahasoa aty de angatahiko izy teninao manao hoe zao Andriamanitra de zao azoko antoka fa mety amiko ity satria mety amin'ny sitraponao de mangatary afako malala. Mivavaka sika tompo misoranao zay fa mety volana oktobra ty de ampianarinao hiroso amin'ny finoana ao anatin'izany ny vavaka. Mananatra nainao araka ny teninao fa ny vavaka de atao anatin'ny fotorotoro, atao anatin'ny fanetretena sy fijerena ny fahamasinanao. Ny finoana de ampiarana amin'ny fitiavana, ny fanantenana, iainana ny teninao. Tompo
atao sa mangataka zavatra aminao zahay satria mino ny fitiavanao, satria mahafantatra ny sitraponao. Azafiranao isalasara ny amin'ny valim-bavaka omenao, satria ny fanahinao matina ty anatinay de efa manazava ny fonay atakatra ny sitraponao. Tompo, mampaherezo zahay. Raha marify ny finoanay atanjao zay Tompo, ary aoka ho fantatray mazava fa Andriamanitra be famindram-po ianao. Amarino ny fiainanay ty teninao ty Tompo, na inona angatahinareo ianao amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana de ho azonareo zany. Amarino aminay zany Jesosy. Amin'ny anarana fazavaka izany. Amen.